Tena tsy haiko zany a. Tsy hitako izay lazaina aminao fa tena tsy hitako mihitsy izay lazaina amin'izany. Tsy fantatro. Tsy fantatro zany. Tamberinandraikitra ohatra ny resaka hetra zany. Hetra misy zany omeny ianao dia manome, tsy izay? Tsy haiko zegny e. Mbola sary feniko mihitsy tompoko azafady dia raha tsy voandroany. Tena tsy fantako izao. Redevabilité misy karazany maromaro, redevabilité sociale, redevabilité humaine, raha tsy ilaza afa-tsy ireo aloha. Ho anahy zany tompon'andraikitra amina orinasa iray ohatra na amina toerana anankiray manana didy mampafantatra amin'ny olona hoentiny sy ny olona mitondra azy eo amboniny ny andraikitra napetraka taminy. Ny tamberinandraikitra raha ohatra ka hoe tenenina amin'ny tena tsotra indrindra dia arak'izay fomba itenenina azy hoe tamberinandraikitra dia fomba demokratika anankiray hitakina ny fanehoana ny asa ataon'ny mpitondra sy ny olom-boafidy samihafa amin'ny vahoaka, izany hoe amin'ny olona tantanana sy ny olona ny fidy sy nametraka ireo olona ireo teo amin'ny toerana fanendrena, toerana nanendrena azy na ny toerana nahavoafidy anazy. Le izy zany ohatra izao hoe le ohatran'ny hoe tamberina ataon'ny mpitondra any amin'ny vahoaka angamba ny tena ohatran'izay fahazahoako azy. Tsisy fantatro. Tena tsy fantatro koa zany zao, tena mbola tsy mahafantatra an'izany mihitsy. Raha amiko manokana aloha za tsy dia hoe mahafantatra ninina mikasika fa ny tena hitako ohatra ny fiainan'olona tsisy fiovana akory fa ohatra ny teo ihany teo mijaly olona tsy hitako hoe tsy ohatrany amiko aloha za zany tena tsy rehefa mba mitady za mahita kely dia zay fa reo ohatrany nindreo ihany no fantatreo fa tsy mba mijery madinika akory ohatran'izay. Zay zany ohatran'izao fa ny fiainana samy miezaka zay mitady vola dia mahita vola zay fa raha hita vandrandreo dia eo anao. Ny fahafantarako an'ilay tamberinandraikitra zany dia ohatran'ny hoe fanatanterahana ny toky izay nomen'ireo olom-boafidy rehetra mba hoe ho tanterahana izy fa tsy hoe resaka hoe resa be fotsiny fa mba ho tanterahana izay nampanantenany tamin'ny fanaovana fampelezan-kevitra. Raha fijery azy zao amin'izao manao tatitra dia tokony hoe alefa any amin'ny solombavam-bahoaka angamba ilay izy dia solombavam-bahoaka mandeha any amin'ny faritra Tsirarezina Eviny manao tatitra amin'ilay vahoaka. Fa raha an'izao ohatran'ny contraire ilay izy. Za zao raha ohatra hoe za président dia mideka fotsiny hoe za nanao an'izao, za nanao an'izao nefa tsy mandeha any amin'ny zizy akory ilay izy. Zay angamba ny azoko ambara amin'izay. Tsisy fantatro mihitsy zany. Tokony hoe mba alefanena manjery ilay izy zany mba fantatry ny be sy ny maro. Ianao zany rehefa nanao fampanantenana amin'ny vahoaka dia tokony ianao hitana ny vavana voakanao, hitana ny teny mena sy ny fampatokiana. Le mpitondra sy mpitatana aloha amin'izao zany le mpitatana maka vola, le mpitondra maka vola dia tsy hitako izay tenenina aloha hatreto. Fa izy zany izay tonga ao ambony eo dia maka vola fotsiny nataony zalahy fa tsy dia hitako nga izay tena ataony eo. Tena marina raha mba mitsinja nytony madinika kely tony izy, tena marina zany raha mba mitsinja nytony izy. Mba jerevy nge raha mba misy mitsinja an'izay madinika zany izay mba mpitondra kely minisitra na ninina fa ny tombontsoa ho anazy manokana ihany no fantany eo. Tokony ireo mpitondra fanjakana mandray andraikitra mijery madinika dia midina ifotony mihitsy mba manadiady hoe inona zavatra ilain'ny mponina, inona zavatra tsy ampy ohatran'izay. Fa raha hoe midina fotony mihitsy ireo amin'ny tanàna mba mijery dia ohatrany hoe mba hitandreo fa raha any foana ireo tsy mahafantatra izay problème amin'ny vahoaka aty. Zavatra tiako tsipihana kely aloha eto amintsika misy ny hoe fitondrana ny mpitondra no mitondra. Ny zavatra tsara indrindra nefany dia ny fifampitondrana, izany hoe mifampiaino ny olona hoentina sy ny olona mitondra.
eo anelan'elan'izay nefany a misy ny atao hoe médiateur satria rehefa ndrombaka samy teny ny mpitondra ny oentina ny mpitondra koa anao ny ataony a dia tsy isy zavatra mandeha amin'olona izany hoe eo anelan'elandreo a mila an'ilay médiateur le médiateur le mpanelanelana zany no anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny atao hoe redevabilité. Sehatra tena hitako zany ny tena marina dia zao a za zany tsy dia manana tembetsaka hitanareo a misy midaly misy mijery rehetrarehetra reto nge misy amin'izany daholo mamakitra amin'ny maninona misy mivelobaro zany izy aony ahoana mombo tamin'ny filaminana ary azafady raha miteny hoe raha misena dato fa tena velobaro ony dia tsy mbo vandro tamin'ny filaminana zany dia tsy mbo manao an'ireo zavatra rehefa dia avela fotsiny no daroana baro reto madinika reto. Ohatra zegny aminay avaritra agny lalagna aminay agny ratsy dia tsentriky misy fivoahana zay mba hoe mba mijery majinika zany mba jerena hoe ahoana fa raha re samby reo any foana tsy ahita majinika dia ohatran'izao ihany fiainana tsisy fiovana fa tokony jerena amin'ny majinika fa tena be dia be ohatrany aty aminay zao be dia be olona mijaly tena sahirana ohatra eo amin'ny sehatra resakasa sehatra eo amin'ny firenena amin'ny fampandrosoana ny firenena mba tsy ho fampanantenana pokaty fotsiny ataon'ireo izay olom-boafidy ireo fa mba tianana tanteraka an'izay zavatra nampanantenana izy. Ny tena marina zany dia zao hoe tokony atomboka hatrany amin'ny fokotany angamba ny tena fakana an'ilay hevitra dia mifokotany no mampakatra fa tsy ny any amin'ny fitondrana manao hoe ampidinina makarily izy nefa na moyen anaovan'ilay fokotany an'ilay izy raha tsy misy akory. Serasera communication ohatran'ilay niteneniko teo ihany ny sehatra rehetra rehefa ohatra ianao ka matsapa ny tenanao fa tompona andraikitra amin'ny zavatra ataonao amin'ny asa apetraka aminao dia ianao zany aloha voalohany indrindra no manana an'izay devoir na adidy andraikitra izay voalohany indrindra aloha eo amin'ny sehatra ny firenena fiarahamonina société hoy isika malagasy tsika tsy afa-miala amin'ny société na fiarahamonina noho izany dia izay mba tompona andraikitra voalohany ka matsapa tena fa tompona andraikitra io na mpamafalalana io na mpandroaka fako na sefo fokotany io na hatrany amin'ny président de la république io dia tompona andraikitra ary tokony hatsapa tena fa redevable amin'ny olona hoentiny daholo dia izay sehatra izay zany tena zava-dehibe indrindra ary izay angamba no anisan'ny sakana tsy dia tena ahafahantsika mandroso loatra satria tsy dia tena mahatsapa an'izay andraikitra andrasany miandry azy izay ny olona fa mifanilika andraikitra matetika dia lasa hoe tsy andraikitro nefa ny isan'ny tompona andraikitra amin'ny asan'ny laolo. efa amin'olona ny volagna izy edy mavita magnatanteraka izy olona président Madagascar zay voalohany dia atsika ka tsika vahoaka tena hoe tsy maintsy mandeha andraikitra voalohany angamba dia ny filoham-pirenena zany no tokony handray andraikitra voalohany amin'ilay tamberinandraikitra. Inona moa zany asindrany hoe inona ty hoe samifena bianco eto nefa nitotsita zay marina hatramin'izao miteny hoe atsoatsy le atsoatsy zany tsy fantako hoe afaka 100 taona sa afaka 10 taona sa afaka 2 andro dia ohatran'ny manahirana be na mieritreritra azy ka raha za dia tsy dia misy tsy hitako loatra zay hoe hidirana amin'ilay izy.
le olona le ohatra zany hoe misy atanatohatra anankitelo ny mpampiasa de ny eo ambanin'ny mpampiasa sy ny olona hoentina de ny mpampiasa mazava ho azy izy manana ny toerana mampampiasa azy ianao eo ambany manana ny toerana responsable na tompon'andraikitra voalohany ianao izay mitondra olona eo ambaninao anjaranao zany no manao tatitra anjaranao no manao mampivoro ohatra na manentana ny olona eo ambaninao ianao zany no mitondra ianao zany mpanelanelana zany lasa karazana hoe médiateur ave zany ianao anatin'izay. Mba fianaragna anay amin'ny fianaragna any zegny mba angatahako. Mba atao mangarahara fa tsy atao kolokolo. Zay. Afatra tiako ampitaina zany amin'ny mpitondra rehetrarehetra mba tokony hidina amin'ny tanàna tsirairay mihitsy mba manontany ny zavatra tena mampanahirana olona fa tena misy tena zavatra mampanahirana olona tsirairay mihitsy fa tsy voapitan'le olona izy satria tsy mba misy olona hitarainany an'le izy. Na de hoe tsy hoe miteny olona za fa na de hoe ohatra hoe président tsy voatery olona tsirairay andeha anatina président iny tantara fa mba misy fotoana mba na de hoe tsy afaka izy fa mba maniraka solitena mandeha manontany olona isaka ny tanàna tsirairay quartier tsirairay avy mba manontany de be de be mihitsy fa tsy sahiranan'olona fa tsy mba misy olona hitarainandreo le izy de ohatra ny lasa tsisy fiovana mihitsy ny fiainan'olona. Amin'ny tena ndrasako zany amin'le resaka tamberinandraikitra dia tokony hoe hosokafana daholo ny orinasa mba ahafahan'ny tanora maro mba miasa. Ny etaetanay zany dia hoe mba jerena manokana zany zay mpivarotra madinika ity zay mba etaetana. Aza manao kobaka ambava vidiny ianao fidy anao tsara mihitsy zay tonga eo amin'ny toerana ianao tsy hita zay zavatra nety hatramin'izao. Ny avatra aza manao kobaka ambava fa ny vahoaka efa mety tonga saina daholo ny gasy. Zay ny etaetanay. Iverenao kely le fifampitondrana teo. Ny malagasy dia nisan'ny olona farak'izay be teoria fa tsy manantanteraka. Ny mba etaeta zany ao anatin'izany dia hoe sao dia mila eritreretina koa le olona mpanelanelana eo anelanelan'le mpitondra sy le hoentina izay hoe médiateur teo. Raha mila soloina dia soloina dia raha mila fidina indray dia fidina indray dia mandeha tsara ny fiainana malagasy kely. Ny liberté 32 zany dia ao anatin'ny asa tanterahany dia anisany mampafantatra ny olompirenena ny andraikitra tokony no raisin'ny olompirenena eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia ao anatin'izay dia mikarakara hetsika momba ny fampahafantarana ny atao hoe tamberinandraikitra satria araka lazaiko teo dia anjaran'ny olompirenena mitaiky an'io tamberinandraikitra io ka raha tsy fantatry ny olompirenena izay tokony hitaiky an'io momba ny tamberinandraikitra io dia tsy azony atao no mitaiky azy. Dia le hetsika tanterahana zany fampahafantarana hoe inona moa ny tamberinandraikitra ary mba ahafahana mampitombo bebe kokoa ny fitakiana io tamberinandraikitra io manao izay fanerena izay fitakiana io tamberinandraikitra io. Andraikitra zany dia eo amin'ny mpitondra sy ny hoentina ihany koa ireo zany ny famaly amin'ireo ilay redevabilité. Raha tsorina be kely redevabilité mety hoe feedback fotsiny ny dikany. Ny vokatra ao andrasana moa araka ny teneniko teo zany dia fampahafantarana hitombo ny fahalalan'ny olompirenena ny mikasika ny hoe tamberinandraikitra sy hitombo koa ny fahatsiarovany olom-boafidy sy ny olom-boatendry mikasika ny tokony hanehoany an'izay tamberinandraikitra izay.